Manono ny fiadanan'ny tompo amin'ny tsiray avy amintsika amin'izao takariby izao. Fifaliana indray ny miaraka amintsika ary manolotra ny arahaba feno firarentso ho an'ny tsiraray avy. Ao amin'ny salamo fa 4:7 dia misy izao teny izao izay nosoratany Davida mpanjaka. Ny anaran'i Jesosy: miara mankalazan'i Jehovah amiko ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Davida mpanjaka no nanolotra izany teny izany ary nanasany ny manodidina azy mba hiara hankalaza sy hanandratra ny anaran'i Jehovah. Izy Davida no nahita fitahiana teo anatren'Andriamanitra. Izy Davida no nahazo fahasoavana, narotsaka Andriamanitra ary dia manao fiderana sy fanandratana izany Jehovah Andriamanitra nanisy ho azy zany izy. Kanefa tsy nijanona fotsiny tamin'ny tenany fa tiany koa ny hisarika ny hafa, tiany koa ny haka ny hafa hiara-nandratra ny anaran'i Jehovah ary hiara-hitera an Jehovah noho ny fahasoavana. Rehefa ekentsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia midera sy manandratra ny anarany isika eo amin'ny fiainantsika. Koa ny tsara izany dia mijery ary mitady mihitsy ny ahita izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainana mba hanananao fo sy saina manandratra ny anaran'i Jehovah. Tsy vitany hoe manandratra fotsiny mantsy ianao fa mbola mitarika ny hafa koa mba hanandratra azy noho izany fahitanao ny fahalehibiazana izany. Koa tsara loatra ny mikaroka marina ny amin'ny Jehovah Andriamanitsika, mitady mihitsy ny fahalehibiazany eo amin'ny tontolo manodidina antsika sy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, ary izany no mitarika antsika hitera azy. Hiaraka amintsika amin'ity takarivo ity hiderin'Andriamanitra noho izany fahalehibiazana izany ny feon'ny fanantenana avy ao amin'ny fiangonana Adventista mitandrina andro fafito Ambohijavy Itosy. Izy ireo no haneho izany fahalehibiazan'i Jehovah izany ao anatin'ny hira izay novidiana mba ho tanterahan'izy ireo. Izy ireo no hitarika antsika koa hiara-nandratra sy hiara-hidera an Jehovah. Koa samy indray ary manokatra ny fo hiara-hidera an Jehovah ary samy maka toerana mba hiaino ny hiran'ny feo ny fanantenana Ambohijavy ao anatin'ny fiderana ny fahalehibiazan'i Jehovah. Dahoary.
manitrayo diainovavaka misy pahotana izao rehetry izao efa niala tamina nandany fitiavana Surukavuku, Retenya Tatsampi.
Isana Hatan yang tendrumu Hijau dihitung Bukan anak uwe Remiang Jasi Iremati wampu Hakitan lanjang manisha
de misaotra mankasitraka ny feo fanantenana ambohijafy itosy isika
ny amin'ny ira zay ny ventesina izy ireo maneho ny fahalabiazan'andriamanitra ary maneho ny mahamahery ilay Jehovah Andriamanitra zay topotsika. Ny afatra ao antsika tsiraray avy amin'ity takariva ity dia izao: ianao mihitsy ny mila mikatsaka izany fahalebiazan'Andriamanitra zany mba hahatonga ny fosiny sainao hidera azy, hanandratra ny anarany, ary mahatonga anao ihany koa hisarika ny hafa mba hankalaza sy hanandratra ny anarany Jehovah zany. Koa andeha ataontsika ho fiainana mihitsy ny mahita ny fahalebiazan'i Jehovah eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Tena mametraka indray zany ny veloma ho amintsika rehetra, ary samia ho itain'Andriamanitra, ho arovan'Andriamanitra, azo ny fitahiana sy ny fiarovana ny tsiraray avy, ary eo ambany fahasoavany mandrakariva. Veloma ary tompoko.